Vomaraina dia tonga nanakatona ny tsinandravoangy ireo mpitandro filaminana no esorina avokoa ireo mpivarotra rehetra eny amin'ny manodidina sy eny amoron-dalana. Nakatona tanteraka ireo tsena rehetra no tapahany ihany koa ireo lalana fivezivezen'ny olona sy ny fiara eny amin'ny manodidina. Sahiran-tsaina tanteraka noho izany ireo mpivarotra miasa eny isan'andro. Tsena iray manontolo nefa tsisy resaka an'izany nataony Rajoelina. Raha ny tokony izy izany dia tokony ilay mpivarotra ambayany tsy mivarotra. Fa mpivarotra PPN zany tokony mivarotra foana satria tsisy lalàna an'izany. Izay na hanina ho anay raha tsisy satria tsy malafo izay zao dia korontanina hoe tsy maintsy mody. Dia inona izany no ataonay? Raha ny fanazavan'izy ireo dia navelan'ny varotra ihany izy ireo tamin'ny larobia lasa teo. Gaga nefa izy ireo fa nosakanana tsy asa intsony ho an'ny androany. Tamin'ny heriny izay mivarotra ohatr'izao tsy nisy nandroaka. Tsy nisy nandroaka. Rehefa androany izay dia hoe aurenireo. Le entana efa voavidy zavatra mananay hitanao. Zao mifatin'le entana amidinay raha vao tsy avoaka tsy maintsy fahanana. Zay mandopatanty mivarotra ato isan'andro. Hoe aurenireo fa raha miverina eo ny polisy dia izany hoentina ho fahanana any ambony any raha miverina eo izy ka mbola tsy voaoriko. Be loatra ny fivezivezena eny amin'iny faritra iny rehefa larobia raha ny fanazavana no meny lehibe ny tsena ka tsy maintsy raisina ny fepetra hisoroana ny fiparitahan'ny valana aretina. Hatramin'ireo mpivarotra solomaso kojakoja izay misokatra isan'andro azy dia tsy maintsy nakatona daholo. Mazava ho azy fa amin'ny matsena isan-kerinandro ety amin'ny tsenan'Andravoahangy dia mitombo. Mba tsy lazana hoe avo roena mety be dia be tokoa raha ny petsena na ny mpandalo mizivezivezy ety Andravoahangy ka dia tsy mitovy velively zany amin'ny tsena isan'andro mahazatra. Tsy hoe navela zareo tamin'ny heriny fa mitovy ihany ny fanapahan-kevitra noraisana fa nieritreritra zareo fa namena lalana manokana fa izay voafaritra rehetra amin'ny atao hoe tsenan'Andravoahangy no naraisana an'izay fanapahan-kevitra izay. Manambara ny talentsena eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra fa afaka miverina mivarotra ireo mpiasa isan'andro manomboka rahampitso. Ankoatr'izay dia nilaza izy fa efa misy ny fepetra raisina amin'ireo toerana be olona mifamezivezy isan'andro toa ny Behoririka. Androany moa zany tsenan'Andravoahangy dia mikatona daholo tsy misy fanavahana na ho tombo sy ala fa miaran'ny rahampitso izy zany dia miverina manohy ny aktivité isan'andro. Efa nisy ny fepetra ny raisina manoloana an'ireny tsena amin'ny andavanandro ary efa mirona makany amin'izany izy hay ohatra amin'izany zao ny androany eo Behoririka midina amin'ny bibidina Ramarsaony iny dia tonga ny ekipan'ny CUA miarahana tamin'ny pompier sy ny BMH nanao ny fandrarahana fanafody amin'ny toerana iny ary izany moa dia hotohizana hatrany hatrana araka ny toromarika nomeny ny ben'ny tanàna ny aina ndraiky sy taona.